Raha ny sehatry ny asa tanana dia manana fahaiza-manao tokoa ny malagasy toy ny sehetra rehetra nefa dia misedra olana ihany koa izay tontolo ny asa tanana izay raha tsy hilaza fa tsy ny olana eo amin'ny akora fototra isika. Toy izao ny fanadihadiana miompana amin'izay. Misedra olana ireo mpanao asa tanana malagasy amin'ny resaka akora fototra. Maro amin'ireo akora fototra no tsy misy eto amintsika, eny fa na dia misy aza dia vitsy toy ny Raha. Ho an'ny akora fototra amin'ny resaka vady dia miakatra isan'andro ny sarany raha ny nambaran'ireo mpanao asa tanana. Betsaka ny asa tanana eto eo zany misy manao corna, manao marqueterie, manao landy, broderie, isan-karazany mihitsy zany, manao bananier koa zany, vato koa etsen-daniny moa zany. Eo matière première zany no tena io zany no tena olana aminay zany. Tena tsy misy mihitsy zany. Nefa betsaka zany le olona manontany zany eto nefa le matière première mihitsy zany no tena tsy misy eto amintsika zany. Mana-talenta tokoa ny malagasy satria dia saika tazana eny amin'ny village vita soa sena amin'ny 67 hectara avokoa ireo asa tanana rehetra na vita amin'ny hazo na vita amin'ny vato, eny fa na dia ny famantaran'ora aza dia vita ny malagasy amin'ny vato. Tsy lazaina intsony ireo karazana soratra atao amin'ny vato, eny fa na dia ireo asa tanana vita amin'ny lamba, ny petakofehy, ny zavatra vita amin'ny rafia, vita amin'ny bambo, hoditra sy ny marova dia tazana eny avokoa. Mandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ary tsy farana raha tsy ny asabotsy izao dia fena ambidatra amin'ny 50 isan-jato no atolotra ireo trano eva misy 50 etsy amin'ny senama 67 hectara. Asa tanana tsara kalitao, mifampiankina sy manaja ny tontolo iainana, io no loha-hevitra entin'ny foibe paritry ny asa tanana eto Analamanga amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana izao.